Faly miaraba antsika rehetrarehetra mpijery sy mpanaraka ny pejy. Mialatsiny raha mandray fitenenana tampotampoka ary toy ny vidéo zay nataon'ny pasteur RGL mikasika ny affaire Tanambohibo. Tsy hoe mialatsiny, tsy hoe miaro le sinoa izahay fa ny tiana hitondrana an'le izy hoe miaro le principe ny iarovana eto satria maninona raha ohatra ka androany iny vahiny tsy haitsika ny nataony tsy hoe manao avocat du diable eto fa le principe tondrahana an'le firenena mihitsy zany satria tsy ka isolé ho zahay iny sinoa iny sinoa iny affaire-ny Ambohibo androany ohatrany hoe nipoaka nalaza fa efa betsaka ny malagasy ny sedran'iny situation iny fa tsisy mahasahy miteny. Zay ny antony itenenany an'le izy. Ny tena marina de hoe hitatsika moa nivoaka le bandy hoe izy hony tsisy naniraka hony izy fa afanampony tia tanindrazana de nandeha izy. Kinanjo zavatra miseho amin'ny androany zavatra henontsika tao anatin'le vidéo nitenen'le bandy de hoe ho hitanao izy any tena puissant, izy any tsy matahotra baiko avy izy any amin'ny présidence sy ny tariny. De androany manaporofo ny situation misy izany satria maninona mandeha ny antsoinjay, mandeha ny arakaraka de hoe tamy voalohany fanenjehana ny ry zalan'le sinoa hoe tsy manana taratasy mazava. Androany de hoe misy machine fanamboaram-bola indray hony hanenjehana an'le sinoa. Nefa ianareo tompon'andraikitra ao ihany tsy mifandresy lahatra satria araka ny heninay resaka machine fanamboaram-bola zany efa 2 volana mahery tany izany affaire zany tany amin'ny tompon'andraikitra tany. Tsisy didiran'le sinoa akory ary hitatsika tam'le vidéo tsisy machine vola tratra tao amin'ny tranon'le sinoa. Fa androany navadika le izy zay le danger, zay le mahatonga anay miteny hoe raha ohatra ka ho avela tsy resahana le zavatra dikan'izany tsy misy olona en sécurité ao Madagasikara satria rehefa voaendrikendrika le fitondrana ianao de amoronana dossier de tampotampoka eo tsy maintsy ianao zany ny coupable. Fa heno koa mandeha hoe andao tadiavana hevitra, tadiavana fika ilay sinoa enjehana de angatana expulsion de am'izay tsy miverina tsony le vola be zay nirofona tany de ifampizarana. Zay koa ny resaka mandeha ka eo ny tiana hisintomana ny sain'ny mpiray tanindrazana tsy hoe manenjika ny fitondrana fahatany fa ny fomba fanaonareo efa piran'le fitondrana teo aloha, efa mihoatra le fitondrana zay nenjehana de raha angina izay androany sarotra be zany satria nanenjika zay tam'le fitondrana teo aloha am'izay tsy mety nataony zay efa nieritreritra hoe efa tena faratampony ny adalana miopapana izay nataony sasany. Kanjo androany mbola misy mavita betsaka noho le teo aloha
De inona moa zany ny takinan'le fiovana? Inona ny tokony takinan'ny fandravana? Na dia midradradratra nareo androany hoe te hamerina an'le fitondrana teo aloha izahay, te hamerina ny fitondrana teo aloha. Zay fomba fiadinareo hanafenana ny incompétence-nareo, hanafenana ny corruption sy ny halatra bevava zay ataonareo reo. Anakavy, alako tsiny, tsy manendrikendrika anareo fahatany izahay. Efa betsaka zay scandale sy ny profo nivoaka teto zay. Na de manadio tena ianareo a, tsy afaka am'zany ianareo. Tsy afaka am'zany ianareo. Ary zao firongatra ny insécurité zao a, avy amin'ny fomba fitantananareo zay tsy zarizary. Zay mahatonga an'io. De ianareo samy ianareo a mifanipy hoditra-kondro, de ny vahoaka malagasy a no mitondra faisana. Saorana moa ny ray aman-dreny ara-pinoana, ara-panahy zay efa manomboka miteny fa mialatsiny, efa ela zay ny teny a, de tsy nijoro ianareo a, efa tena hoe ambozina ny rano a, de zay anareo vao manomboka mivoaka nefa mbola tsy hita inona ny zavatra azo tsapaitanana izay iarovana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tsy hijanona ela eto izao ny tenako satria efa voalazany pasteur RJL BDB ny zavatra mandeha, fa ny tianay tenenina hoe ry vahoaka malagasy, aza variana miteny hoe androany satria sinoa io a manao ny tsy fatao izy a, androany sinoa ny avoany endrikendrika am'zany. Fa aza diny fa misy gasy BDP hanaovana ohatr' zao. Rehefa tsy mbola tonga any amin'ny havanao le izy, ohatran'ny tsy marary. Rehefa tonga any amin'ny havanao akaiky le izy a, io anao vao sahirana. Ka zay tsy maintsy mampijoro sy mampiteny anay de hoe tsy izy tsony io, tsy izy tsony io. Ary mitodika aminareo tompona andraikitra rehetrarehetra izay mbola manaiky atao fitaovana. Azadino efa nisy fomba ohatr' zany foana tamin'ny fitondrana teo aloha. Rehefa mirodana le fitondrana, lasa firongona nareo a, lasa ho voaenjika nareo a, de ifanome tsiny eto hoe valifaty politika. Nefa ianareo mihitsy zay miantsy izay valifaty politika zay. Tsy valifaty politika io, fa ny tsy mety ataonareo androany a, rapitso tsy maintsy hanenjehana ianareo. Tsisy resaka hoe valifaty politika io. De aza mifanome tsiny ny apitso, tsy maintsy ho tonga am'zany io. Androany ianao a mety mafy be, mananam-pahefana, manam-bola miaraka amin'ny fitondrana, fa rapitso ianao tsy hijanona eo a mandrakizay. Faharoa manaraka an'izay a, ny tiany hatongavana de hoe aiza ho aiza ny politika hitondrana an'i Madagasikara raha mieritreritra n'io situation sinoa io, satria azadino fa ao anatin'ny teteza mity sika, ao anatin'ny intérim. Intérim moa le teneninareo fa teteza mity io e. Zay ny tena marina. De hoe inona ny politika tianareo hitondrana an'i Madagasikara? Iadivanareo a ny frantsay, mody miady ary amin'ny amerikanina amin'ny resaka vara-madasa amitarana.
de nareo mieritreritra androany hiaraka amin'ny BRICS, hiaraka amin'ny Russe, fa azadino tsy ny Russe velively ny midomina ao anatin'izany BRICS zany, fa ny Sinoa. Ka io zavatra andeha ataonareo io eritrereto tsara fa tsy angina, satria raha vaovao azoko efa any am-pelatanan'ny masovoiny Sinoa io dossier io ary manaraka an'io akaiky ry zareo. Ka sao lahy diso calcul ianareo am'le politika tianareo atongavana de manaonao foana. Ozy pasteur teo hoe ho lasa ambohibogetsy ty affaire ty de tsy fantatra hoe ahoana ny hafarahany. Fa ny mampalahelo anie tsy ianareo le mpitondra izay tsy sisy rarahinay manjo anareo rehefa aveo, fa tsy maintsy ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy no tompona andraikitra no mitondra faisana. Ny vahoaka malagasy foana victime rehefa aveo amin'ny adalan'ny mpitondra. Za tsy miteny hoe Mikael saiza be de be nareo samy manao zay sepatana am'le tsy fahombiazana, samy manao zay mahafalifaly ny fony. De alana tsiny raha miteny an'izany satria manenjika vola, manenjika honneur te ho milliardaire daholy alohan'ny iravahany ty fitondrany ty. Zay zava-misy ao, te ho milliardaire daholy ianareo rehetra mianakavy de samy manao zay ny saim-patana am'le tsy fahaizanareo koa amin'io tsy hoe misay-patana am'le fahaizana, am'le tsy fahaizanareo de manaonao foana ao amin'ny firenena. Ka zay iny mahatonga anay miteny hoe saintsaino ihany ry zalahy le calcul be diso tafahoatra sao de manao ny tsy fanao de tsy maintsy ny fitondranareo sy ny firenena malagasy ihany ny tratra farany. Na de miseho ary hoe ny olonanareo moa efa niteny tamin'le vidéo tany Ambohibao hoe ho hitanareo eo fa iza matanjaka, ny ambasady sa ny firenena malagasy sy ny mpitondra ny malagasy. Aiza nisy olona nasany tena an'izany raha tsy olona vendrana oatra reny. Tena mialatsiny manavendrana olona kely fa tena vendrana ka. Zany ve sa ny eritreretiny hoe tsy azo ao anatin'le vidéo le zavatra. Zay moa mahatonga anay miteny tsy mitsahatra, tsy ny adalanareo velively ny mampiasa sainanay, fa ny conséquence ny adalanareo amin'ny firenena malagasy, amin'ny vahoaka malagasy. Zay ny mankarary ny sainay, mampalahelo anay, mamparary anay. Ka mino aho fa betsaka miomboka-hevitra aminay ary betsaka ny tsy ho anaiky atao fitaovana ara-politika de manentana anareo hatrany hijoro hikarakara ny dossier rehetrarehetra azontsika voaka. Am'izay tsy ataon'olona hoe manenjika be fahatany tsika, tsy hoe mankalala olona tsika, tsy hoe ory hava-manana isika, fa tena hoe malaina le olona mpanabotry sy mpangalatra eo amin'ny firenena. Malaina ny olona mpanabady ny samy malagasy. Zay foana zany tena mampiady anay le fanabadonan'ny malagasy. Raha mbo atsahatra kely zalahy io fanabadonan'ny malagasy io tsy efa tokony ampy ve
tao anatin'ny 8 volana zay arena miopapana zay azonareo rehetrarehetra. Tsaleoha tsy efa voky am'izay ve? Tsaleoha ve ifandamina am'izay hoe andao hanorina hanarina ny Madagasikara? Sa inona ny andrasantsika? Le malagasy mifamono, mifanenjika lava, de fa imezan'olona atsika eny amin'ny manodidina. Ny Union africaine moa efa metsika ihany aty amin'ny Océan Indien zany efa me fotsiny. De tsika miemotra, sahirana ny vahoaka malagasy amin'ny fitadiavana, amin'ny insécurité, mitombo hatrany ny alahelo, mitombo ny olona maty. Noho inony itraketraka ny sasany fitiavam-bola tafahoatra loatra. De mifamarotra ny samy malagasy, mifamitaka, mifamono. Zany ve ny irintsika ho avin'ny Madagasikara? Eny tompoko, misaotra antsika ny eno ary mankahery antsika hatrany am'izay ady mafy zay tsy janona raha tsy ho tonga amin'ny tanjony itsika. Mankasitraka antsika rehetrarehetra.